Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny asarazy tamin'ny azana-bolana mahakasika ny lay tangolondraona izay narahana masy tato amin'ny ranomasimbe Indiana araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia nafen'ny fepetra izy tamin'ity an'ity nivadika ho rivo-doza tempête tropicale modérée moa ny tanjaka na ny sokajy misy azy amin'izao fotoana izao. Raha ny mahakasikasika azy kosa indray dia nazo anarany izy araka ny fandresana teo Tsengeny anarany amin'izao fotoana ifampiasana zao dia manodididina ny 300 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany atsiranana moa no misy ny afoibeny ity rivo-doza ity mikisaka miakandrefana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 9 kilometatra isan'ora izay misy na arahina rivotra manodidina ny 5 kilometatra isan'ora misy tafiotra hatrany amin'ny 500 kilometatra isan'ora. Raha ny mety ho lalan'izay dia hatreto aloha mbola tsy misy ny ambana mivatana na mety ho fiatraikany mivatana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara mandritry ny 5 andro ho avy fa raha iverenana kosa nefa ny mety ho toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny raha ny firafitra izay ho an'ny Madagasikara mandritry nyity herinandro ity dia somary azo vana ny orana tandrivondraona izay mety ho raikotroka indraindray indrindra ho an'ny tapakandro hariva raha ho an'ny avoatany zany ny any amin'ny tany atsimo sy atsimo atsinanany nosy mety mitatra hatrany amin'ny faritra avaratra sy avoany andrefan'ny Madagasikara kosa izany any amin'ny faraparan'ny herinandro any. Ny maripana kosa indray dia tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay aloha saika manerana ny nosy mety mahatratra any amin'ny 20 degré celsius ihany moa ny ambony indrindra amina toerana sasany indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny nosy iny. Toy izao ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapitsy voamaraina mety hisy ny zavona ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara mahakasika an'izany ny tany atsimo atsinanana voany atsinanana ary ny ilany atsinanany avoatany. Ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona voamaraina ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Iny ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivondraona izay mety hitoetra any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny tapany atsimo amin'ny faritry Fitovinany ary koa ny distrikany Taolagnaro. Mandraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny atitany andrefan'ny Madagasikara ary koa ny faritra avaratra. Ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany hitantsika any amin'ny faritra manjahatra ambony ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana 20 ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara izay mety mahatratra 30 moa ho an'ny faritra Menabe fa ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa dia mety misy mahatratra hatrany amin'ny 9 celsius ho an'ny faritra Betsiboka amin'izay andro ny rapitso izay. Ny talata misy hatrany ny orana tandrivondraona ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara ary somary mitatra anaty tany kokoa izay ka mety voakasika an'izany ny ilany atsinanan'ny faritry Iorombe ny atitan'ny faritra Anosy ary mety hitatra ihany koa ho an'ny faritry Fitovinany iray manontolo na ny tapany atsimony Vatovavy mety voakasika ihany koa ao anatin'izay. Misy ihany koa ny orana tandrivondraona amin'ny tapakandro harivan'ny talata ho an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ary ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana. Ny ambiny moa dia maina ny andro na dia somary andraona ho an'ny faritra Noatramangoro sy ny faritra Nalamanga ary koa ny faritry Vakinakaratra raha ny mafana ho vinavina amin'izay andro ny talata izay 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary miakatra kosa ny maripana indrindra ho an'ny faritry Vatovavy izay mety mahatratra hatrany amin'ny 430 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana hatrany ny andro saika mafana mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius izany hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka. Ny toetry ny androntsika misy ny orana tandrivondraona ary mitatra ho an'ny avoatany andrasana izany ho an'ny faritra Alaotramangoro ny ilany atsinan'ny faritra Nalamanga Vakinakaratra Moronmania Matsihatra ambony ary Iorombe mbola mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanany Nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritry Vatovavy ka hatrany amin'ny faritra Anosy izany mety hitatra hatrany amin'ny ilany atsinan'ny faritra Androy moa izay orana tandrivondraona izay ary koa ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana mitohy ihany koa ny orana ho an'ny distrika Anambanja Ambilobe sy ireo toerana manodidina azy mety ahitana izay orana tandrivondraona izay ihany koa ny tapakandro hariva izay andro ny alarobia izay. Na ny maripana ho vinavina dia miakatra ny maripana ho an'ny avoatany raika amin'ny 30 degré celsius ho an'ny Matsihatra ambony 20 degré celsius kosa ho an'ny Nalamanga ary ny ilany atsinan'ny Madagasikara tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay. Ny ambony indrindra mitoetra hatrany any amin'ny faritry Betsiboka mahatratra 7 amin'ny 30 degré celsius raha ny vinavina
hatrany dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha fizindray fotoana manaraka velomaro